mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirapantsika rehefa manaratra ity sabotsy farany herinandro ity ny zao sabotsy fahaenina ambin'ny folo volana septambra zao ny mofinaina valahatra antsika dia ny boky ny Amosa mpaminany Amosa toko fahafito andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'i Israely Amazia ilay mpisorona tao Betela nanao hoe: Amosa efa nanao tetika ikomy aminao teo amin'ny taranak'Israely ary tsy zakany tany ny teniny rehetra, satria hoy Amosa ho faty tsabatra Jeroboama ary ho baboana hiala amin'ny tany tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa: ry pahita, andeha mandositra makany amin'ny tanin'ny Jody ianao ka mihinana haninany ary maminany any, fa aza maminany eto Betela itsony fa fitoeramasin'ny mpanjaka sy tranom-panjakany ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe: tsy mba hampaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandrondry sy mpitiaviavy any aho. Sangina lain'i Jehova tany ampiandrasana ondry aho ka nataony hoe mandehana ka maminany amin'ny Israely oloko. Ka mba hainoy ny tenin'i Jehova: ianao manao hoe aza maminany ny amelezana ny Israely ary aza milaza ny amelezana ny taranak'Isaka, koa izao no lazain'i Jehova: ny vadinao injangajanga ao an-tanàna ary ny zanako lahy sy ny zanako vavy lavitra zavatra, ary ny taninao zaraina amin'ny familaina ary ny tenanao ho faty any amin'ny tany maloto, ary ny Israely ho baboana hiala amin'ny taniny tokoa. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Amosa mpaminany moa dia ao anatin'ny tokotany ny antsoiny hoe mpaminany kely, satria fohy ny bokiny. Matetika avetsika eto hoe ny maha-mpaminany lehibe na ny mpaminany kely dia tsy ny alehiben'ilay ny halavany fotoana namina ny loatra na ny inona, fa ny hatevenany boky. Na dia atao hoe anatin'ny mpaminany kely azy Amosa dia ny bokin'ny Amosa no vavy matoa ny boky mpaminany rehetra. Ny bokin'ny Amosa zany no voasoratra voalohany indrindra amin'ny bokin'ny atao hoe mpaminany. Mazava ho azy manatoerana be zany ny bokin'ny Amosa mpaminany. Tsindrin'ilay mpanoratra mpampianatra théologie testamenta taloha, mpampianatra bokin'ny testamenta taloha, antsoina Robert Martin Charles teo, izy io na boky kely anankiray nisoratany l'homme de Tekoa, zay matetika fantatry ny ankabeazan'ny mpitandrina satria saika ny anarana atany amin'ny taona 9 tany izy ity no navoaka ho boky a. De satria tany Tekoa moa zany Amosa, l'homme de Tekoa Amosa zany io nosoratan'ny Robert Martin Charles, mpampianatra théologie ny testamenta taloha, ny testamenta taloha mihitsy raha tsy diso tany Montpellier taty Paris. Dia ity boky ity dia miresadresaka momba ny Amosa mpaminany. Ohatsika manao hoe i Amosa de bokin'ny Amosa no isan'ny boky voalohany boky faminaniana voasoratra voalohany. Amin'ity mofinaina eto am-piaratanantsika ity ny toko fahafito zany dia mikasika indrindra ny nahatonga ny Amosa ho mpaminany. I Amosa teo mamaly fanontaniana manao hoe zange tonga mpaminany, tsy hoe tsy nanana anton-draharaha fa nanana tonga mpaminany noho ny antson'Andriamanitra. Tonga mpaminany noho ny antson'Andriamanitra. Ny atao hoe mpaminany dia olona ny rain'Andriamanitra, ilaza ny afatr'Andriamanitra, ilaza ny sitrapon'Andriamanitra, ilaza ny hevitry ny zava-mitranga araka ny sitrapon'Andriamanitra. De hoy Amosa manao hoe za tonga mpaminany tsy hoe olona efa taranaka mpaminany na zanaky ny mpaminany na efa mpaminany vatadaza, fa zao olona tsotra. Tany fanjakana Joda ny toy ny tany Tekoa zany hoe any faritra tany Joda no neviany i Amosa, olona tsotra, mpitiaviavy, mpiandrondry tambanivohitra zany. Tambanivohitra i Amosa no ny rahan'Andriamanitra aminany, ary tsy tany amin'ny tanin-drazany akory izy ny naminany
zany hoe tsy tany jody izy naminany fa tany avaratra tany amin'ny fanjakan'Israely manodidididina ny taona 3 na 10 sy 700 alohan'ny Kristy, zany hoe 70 taona eo alohan'ny aravan'ny fanjakana avaratra. Amosa de naminany ny aravan'ny fanjakana avaratra. Io hitantsika io manao hoe nisy ary ny Israely ho baboana hiala amin'ny taniny tokoa ny tapany farany amin'ny 170. Zany hoe ny faminany Amosa dia ho tanteraka aty amin'ny 70 taona teoriana ny faminany. Ho tanteraka ny tenin'ny Amosa 70 taona eo teoriana ny tenenany tamin'ny fanjakana avaratra. Tamin'ny fotoana amin'iny Amosa de azo lazaina hoe faratapony ny famirapiratany fanjakana avaratra, fanjakan'Israely zany namiratra mihitsy tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa io resahany eto hoe ary Jeroboama dia ho vatitsabatra. Jeroboama faharoa io, Jeroboama voalohany moa le tamin'ny alobe tamin'ny andron'ny Rehoboama, fa Jeroboama faharoa ny ity resahany eto ity ary natanjaka be ny fanjakana avaratra saika nalalaka be ny tany resiny Siria zay azo lazaina hoe firenena nanalokaloka ny fanjakana avaratra sy natsimy koa aza. Fa tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa dia namiratra be ny fanjakana avaratra, nandeha be ny toe-karena, nalalaka ny fivezivezena, nambony ny fari-piainan'ny olona. Saingy zao na de nandeha be ara ny toe-karena, ambony de ambony ny fari-piainan'ny ankabeazan'ny olona, de izao naditra be ny olona. Azay no antony nanirahan'Andriamanitra any Amosa. Naditra ny olona tsy hoe tsy nahafantatra an'Andriamanitra izy, fa naditra ny olona satria be sitrapo izy. Matetika verimberiny Amosa atao ohatra ny fitiavan'ny olona toka, saika tia toka loatra ny olona tamin'ny androny Amosa. Ny mpitondra fanjakana hatramin'ny mpitondra fivavahana, ny fiarahamonina, de matetika verimberiny Amosa ny hoe tia toka ny olona, tia toka zany hoe ny ao ambadiky ny hoe fitiava toka de fitiavana fahafinaretana, tia fahafinaretana ny olona tamin'ny androny Amosa. Ary raha nefa de zao mivavaka ihany izy, mitady an'Andriamanitra ihany izy, saingy tsy foiny ny fahafinaretana. Raha mamaky ny Amosa isika toko 5 dia hoy izy manao hoe izao no lazain'i Jehova: tadiava de ho velona ianareo, fa aza mitady any Betela na makany Gilgala na mandroso amin'ny Berseba, fa ho baby Gilgala ary Betela ho tonga tsinotsinona. Mitadiavan'i Jehova de ho velona ianareo. Tsy nivavaka zany ny mponina tamin'ny andron'ny Israely tamin'ny andron'ny Amosa, fa tena mitady an'Andriamanitra izy. Ary rehefa mitady an'Andriamanitra izy de mitady an'Andriamanitra tany Betela, toeram-pivavahana io. Mitady an'Andriamanitra tany Gilgala, toeram-pivavahana io. Mitady an'Andriamanitra tany Berseba, toeram-pivavahana io. Zany hoe toy ny mitady an'Andriamanitra ny zanak'Israely na ny Israely, saingy zao ny fitondratenany tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Hoy izy amin'ny 10:1 noho ny fanitsakitsahanareo ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy dia asehony lava be io 2:2 Jehova: fantatro fa be ny elokareo, mampahoro ny marina sy mandray kolokolo ianareo ary mamadika ny malahelo eo ambaravady. Reafako nandroso be ny toe-karena, saingy zao tsy tsara fitondratena, ratsy fitondratena ny Israely. Ohatsika hoe tia fahafinaretana, fa tsy zay ihany, tia fahafinaretana ary indrindra koa nanao kolikoly, mampijaly ny marina, manameloka ny marina, manamarina ny diso, mampijaly ny renim-pianakaviana, mampijaly ny kamboty sy ny mpitondratena, ary tsy manao tsinitsinona ny ankizy sy ny tanora sy ny zaza madinika. Ny zaza aza de zao amidy, ny zaza dia atakalo hanina, atakalo noho ny fahantrana, ary dia nisy antsana nampisaraka mihitsy ny manan-karena sy ny mahantra tamin'ny andron'ny Amosa-paminany. I Amosa-paminany zany teny rahan'Andriamanitra ampibaribary, anokatra ny mason'ny zanak'Israely. Ny Israely
tamin'ny faratsy ny fahotana sy ny vokatra ny fahotana ary nanome vahaolona kosa nefa iamosam-paminany. Revako amin'ity zay zara mofinaina eto ampilatanantsika ity dia ho tsika hoe iamosa de manazava ny anton'ny etson'Andriamanitra azy, ny dikan'ny etson'Andriamanitra azy, ary hoy izy manao hoe za ange olona tsotra, mpaminany tsotra. Ny mpaminany moa sy tahaka ny mpanjaka de taranaka Davida, ny mpanjaka de mandeha araka ny taranaka, ny mpisorona koa de mandeha araka ny taranaka. Fa ny mpaminany tsy zay. Ny mpaminany dia olona antsoin'Andriamanitra mipotra eny am-pandehanana eny amin'ny fiarahamonina eny ny mpaminany, ary Amosa de zay olo-tsotra malemy fanahy noho ny rahan'Andriamanitra hoe mandehana ka maminany amin'Israely olo. Raha afako mampapetra-panontaniana hoe am'izao andro enatsika izao manahoana ny fifandraisantsika ny afatry Amosa-paminany. I Amosa-paminany a de tamin'ny fotoan'andro de tsy nakasitrahany olona, ndroahan'ny olona, ndroahan'ny mpitondra fivavahana tany Betela hoe mandany ianao mandeha any fa tsy ilainay ianao, tsy ilainay ianao mandany ianao makany amin'ny tanin-drazanao any amin'ny faritry Joda, any ianao maminany fa tsisy ilananao aty, satria tsy zakan'ny olona ny faminaniny Amosa, tsy zakan'ny olona ny faminaniny Amosa satria maninjotrindrina azy, satria milaza ny marina, satria mitaky fiovana Amosa. Raha afako manahoana moa tsika teo ny faminaniny Amosa. Raha jerena amin'ity toko fafito eto ampilatanantsika ity de izao voalohany de izao mbola miteny amintsika ny faminaniny Amosa. Betsaka ny mahantra tamin'ny andron'ny Amosa, betsaka ny kolikoly, ny ratsy fitondrantenan'ny olona, tsy tia fivavahana ny olona, me tsara velatsiny ny anakabeazany, me tsara velatsy amin'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra nefa tsy amin'ny fony fa amendrika ivelany. Mahatonga ny Amosa miteny hoe miomana ianao iona amin'Andriamanitra ao, miomana ianao fa tsy maintsy miomana ianao iona amin'ny Andriamanitra ao ry Israely. Rehavako taonjato enatsika taonjato fa telo amby roapolo, ny taona enatsika telo amby roapolo sy roa arivo taonjato fa raiky amby roapolo. Vanim-potoana lazaina hoe mampamiratra ny kapitalisma. Ao anatin' zany faratapon'ny kapitalisma zany a no ahitantsika koa nefany ny faratapon'ny fahantrana. Ny fahantrana de foana marina fa hoe amin'ny kapitalisma de niteraka fahantrana, fa tsy hoe tamin'ny andron'ny kapitalisma enatsika ankehitriny any akory vao nisy ny fahantrana, fa hatramin'ny vanim-potoanan'ny sosialisma tany aloha aza de efa nisy ny fahantrana. Azo lazaina aza raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-toe-karena de miemotra ihany a raha amin'ny lafiny taha na tao dia miena ihany ny fahantrana. Any amin'ny taona roapolo sy valonjato sy arivo dia 900 mponina teto ambony tany mahantra, 900 amin'ny roapolo sy valonjato sy arivo. Aty amin'ny taona raiky amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo zato taona enimpolo amin'ny zato taona teorina zany dia 2,700 mponina tety ambony tany sisa ny mahantra. Amin'ty amin'ny taona roa arivo dia 7,700, 7,700 mponina no mahantra. Ary amin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo de 1,100 na zao taona iainantsika zao zany 1,100 eo no mahantra eto ambony tany. Saingy zany 1,100 zany de mbola olona mahatratra 2,000 tapitrisa no any. Raha ohatra ka raha tena jerena amin'ny hoe raha jerena zany dia eny miankina am'lay famaritana le inona koa lo mahantra, fa raha toa ka jerena amin'ny hoe any amin'ny taona 10 hoe latsaky ny $1 hoe misy olona mbola mandray vola mivelona amin'ny vola $1 latsaky ny $1 isan'andro. Raha ny vola malagasy zany de latsaky ny 5,000, mbola be de be eto Madagasikara ny olona tsy mandray latsaky ny 5,000 raha tsy ny 900 malagasy manontolo, ny mbola tsy mandray $1, tsy mandray 5,000 rialy isan'andro. Misy alatsasaky zany mety ny 70 na 900 malagasy mihitsy no latsaky ny $1. Fa raha atao eto ambony tany de zao manodidina ny asa ray tapitrisa no any, arivo tapitrisa no any, na mety mihoatra zany aza no ataotsika hoe mbola latsaky ny $1.
fa zao moa efa somary efa menamenatra kely ny olombelona de mba nakariny hoe andeha ataotsika hoe eo amin'ny $3 eo teo amin'ny $3 faingo 5 zany $4 eo natao hoe mahantra nefa raha ohatra ary ka mbola zany hoe olona mandray latsaky ny $3,65 par jour de izao mbola 2 milliards ny olona mahantra eto ambonin'ny tany be de be zany hoe mety kely ny tao hotsika miteny hoe folo isan-jaton'ny olona ihany fa izao mbola olona 2 tapitrisa mahery na olona 10 tapitrisa mahery mbola fadiranovana ray amin'ny olona 4 isan'andro ray amin'ny olona 4 zany dia fadiranovana mihitsy eto ambonin'ny tany reafako mbola marina amitsika mandrakariva iaina atsika mandrakariva tsy mbola nylozany toetrandro ny bokyny Amosa mbola tia fahafinaretana foana ny olona mbola mampijaly tia tena ny olona manan-karena folo indrindra eto ambonin'ny tany raha atambatra ao ny arenany raha atambatra ao ny arenany olona manan-karena folo indrindra eto ambonin'ny tany ka atambatra ao ny volan'ny olona ataovy hoe 3 tapitrisa eto ambonin'ny tany mahantra indrindra de mbola betsaka lavitra zany hoe alaivo ny mahantra indrindra eto ambonin'ny tany zany hoe mahantra i Afrika ray manontolo zany atambatra zany ny volan'ny olona rehetra mahantra ty Afrika ao anatiny miampy an'izay mahantra any Amerika Latine sy any Asie 3,1 milliards zany hoe olona 3 tapitrisa mahery atambaro ny volan'ireo ny arena zay farim-pananan'ireo fa kely noho ny rehefa atambatra ny volan'ny olona folo manaka indreo eto ambonin'ny tany de alaivo sara an-tsaina zany elanelana mitranga eto ambonin'ny tany zany marina amitsika ny bokyny Amosa-paminany re afako asa raha azonao sara an-tsaina fa 2 alina isan'andro ny olona maty ateraky ny fahantrana 2 alina isan'andro ary isaky ny 4 segondra isaky ny 4 segondra de misy olona ray maty mandritra ny fotoana engonana ao am-piangonana mandritry ny adiny 2 adiny 3 na adiny 4 de zao efa anarivony ny olona maty eto ambonin'ny tany enao mivavaka mangataka amin'Andriamanitra fa any ambadika any raha totaly efa misy olona anarivony ny olona maty nateraky ny fahantrana marina amitsika ny bokyny Amosa-paminany mahatonga ny tompo tezitra tamin'ny Israely manao hoe tsy mety ny ataonareo tsy tena mitady an'Andriamanitra ianareo tsy tena mitady ay ianareo mitady ay ianareo fa mitady any Betela ndika ny teny hoe Betela raha ohatra ka mamaky tranon'Andriamanitra fa rehefa miteny hoe Betela nefany eo amin'ny tenin'io ohatra am'ilay andiny manao hoe ary Betela de ho tonga tsinitsinina ao enina miteny hebreo zany ho foana nareo mitady any amin'ny toerana zay ho foana tsisy ninina tsy hitanareo any zany hoe nareo toy ny hoe mandeha miangona nareo nefa tsy ao amin'io akory satria tsy tadiavinareo amin'ny fonareo de mandeha makany Gilgal nareo izy amin'ny andininy fa 6 aza mitady any na makany Gilgal fa i Gilgal de ho babo Gilgal dia misy sary teny eo amin'ilay teny hebreo hoe gala zany hoe amin'ny teny frantsay déportation zany hoe nareo toy ny mandeha mitady fahafahana nefa ho babo de afaka malala hotsika manao hoe mbola mitombona amitsika mandrakariva eto ambonin'ny tany ny bokyny Amosa mbola betsaka ny fahantrana ny herisetra ny fitiavatena fitiavam-pahafinaretana ny fitiavam-bola fanaovana tsinitsinona ny zon'ny akizy alaivo sara an-tsaina hoe akizy efa mihoatra ny 100 tapitrisa na 50 tapitrisa eto ambonin'ny tany no tsy afaka miditra tsy akolekoly eto Madagasikara moa raha tsy teny afatsiny eto arytsika mbola 400 ny malagasy de 400 ny ankizy no mialan-daharana mitsokan-daharana amin'ny fianarana noho ny fahantrana
noho ny tsy fisina mitenitsika manao hoe marina fa eo ny hoe fianarana eto Madagasikara efa miezaka mafy ny fanjakana miezaka mafy ro ONG isan-karazany mba hoe fianarana maimaim-poana gratuit saingy tsy zany hitatsika fa anaty any amin'ny EPP aza ny sekoly sekoly fanabeazana fototry fanjakana aza mbola mandoa 4 alina 3 alina isa taona ny ray aman-dreny zay tsy mabe dehibe ny tsy manana an'zany de be dehibe ny ankizy tsy mitsokan-daharana tsy manana tsy afaka mianatra na de atao hoe zony mianatra be dehibe ny tsy maintsy mikarama be dehibe ny tsy maintsy mamely tena de marina amitsika mandrakariva tony bokyny Amosampaminany tony hoe tena mitady an'Andriamanitra mandrakariva va ny firenena tena mivavaka mandrakariva tokoa amin'Andriamanitra ve isika ka tena mitady an'Andriamanitra ary dia zay mahatonga olona tsy nahazaka ny faminaniny netiny Amosa satria Amosa de namotsipotsitra ny fahotan'ny olona na de namiratra aza ny toe-karena de zao mahatonga lay ira my protestanta le manao hoe raha mitombo ny arena de aza velana dionanao zahay fa be dehibe ny olona nitombo arena tamin'ny andron'ny Jeroboama faharoa tamin'ny androny Amosampaminany fa nanadino an'Andriamanitra betsaka ny nitombo arena saingy zao tsy nahafoy betsaka ny nitombo arena saingy zao liaina tao anatin'ny kolikoly betsaka no nitombo arena saingy zao tsy ny raha ranomanitra betsaka no nitombo arena saingy zao variana tamin'ny fahafinaretana tsy nizara tsy nanome tsy niainina ny fiainana zay nitadiavin'Andriamanitra de mame vahaolana ary Amosa ry havako ny filazantsara moa mahafilazantsara ny filazantsara tsy hoe faly mitanisa ny faharatsian'ny olona ny antsoiny hoe filazantsara tsy fitanisana ny faharatsian'ny olona fotsiny tsy zay ny antsoiny hoe filazantsara fatatsika zany tsy mpitory ny filazantsara ny mpitory ny filazantsara raha ohatra ka mitanisa ny faharatsian'ny olona fotsiny zany efa fantatra hatramin'izay tsy filazantsara koa ny filazantsara raha ohatra ka manindraindra na milaza ny maha olombelona fotsiny tsy zany koa ny filazantsara fa ny filazantsara mitory ny fitiavan'Andriamanitra ary izay nitoriany Amosampaminany zay nitoriany Amosampaminany amin'ny teto ampiaratanantsika ity manao hoe henoy ny tenin'ny Jehova mamerina ny olona ho ao amin'Andriamanitra Amosa raha miteny Amosa eto mamotsipotsitra ny fahotan'ny Israely mamotsipotsitra ny fitiavan-tenan'ny Israely mamotsipotsitra ny fiatsaram-belatsia mamotsipotsitra ny herisetra n'ireo mpanan-karena mamotsipotsitra ny fitiavan-tenan'ireo zay nomen'Andriamanitra sy ny tain'Andriamanitra ka niazona izao ho an'ny tenany samy rery ka tsy ny raha rano mahantra sy ny ory de zao ny taona kosa i Amosa miteny hoe tadiava ho Jehova tadiavo ateny mbola hita ny tsara ny tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo Amosa 5:5-10 mame vahaolana ary Amosa ry havako manoloana ny kapitalisma iainantsika manoloana ny fitiavan-tena manoloana ny fitiavan-karena manoloana ny rafitra ra-piaramonina tsy mety io rafitra ra-toe-karena miangatra io rafitra ra-toe-karena miangatra tsy mijery ny manitra io ataontsika koa ifandaminana misy eto ambonin'ny tany io tarazo raha-tantaran'ny fanjarahan-tany mbola miangatra mampijaly ny aty Afrika sy ny sisa rehetra io de mame vahaolana Andriamanitra mame vahaolana Amosa toy izy manao hoe tadiaviny tsara miankina aminao ozy tadiaviny tsara zany hoe raha miteny Amosampaminany hoe tadiavo dia milaza fietsehina milaza mouvement milaza fietsehina zany fa tsy hoe zavatra tsy metika statika hoe za mitady an'Andriamanitra dia mivavaka eto ah tsy zay fotsiny fa raha miteny izy hoe zava-dehibe le vavaka tsy ditsy hevitra lay piété zava-dehibe io fa izao ilaina koa lay fijoroana lay fietsehina lay ady atao am'ilay fantrana ady atao am'ilay fahalovana ady atao am'ilay faharatsiana de izy manao hoe tadiavo lay tsara ka mora mitady ny tsara hoe Amosampaminany raha mitady ny tsara tamin'ny androna Amosa ianao tsy maintsy manongotra ny ratsy aloha raha mitady ny tsara tamin'ny androna Amosa ianao tsy maintsy mandrotana ny ratsy aloha ade zay ndika teny tadiavo ny tsara mila fijoroany ray hoy Amosa afaka malala manoloana ny rafitra kapitalista hitatsika eto ambonin'ny tany manoloana ny tsy fahamarinana mitranga eto ambonin'ny tany de izao maniraka Andriamanitra maniraka ny mpino manao hoe mandehana tadiavony tsara nitsoroenao
fa ny faharoa de zao mankalany ratsy mankalany ratsy tiavo ny tsara dimy fa 5 aoreno ampitsarana ny mariny ny rariny aoreno ampitsarana 5 fa 5 aza de ty ratsy tiavo lay tsara dia mba ajoroy ao ampitsarana io fitsarana io mba ataovy marina io 5 fa 5 io ty fototry ny fahantrana rehefa ny fitsarana ny tsy marina de miroborobo ny fahantrana rehefa ny fitsarana ny manderaka ny tsy tokony aleny de zao mimanitra ny fiarahamona io tenen'ny Amosy io rehefa malala ity zara-mofinaina ao antsika ty ara de manaitra atsika hiato amin'ny azakazaka manaitra atsika andiny tena hoe makaiza moa zany zao ny fireneko makaiza moa ny fiainako makaiza ny fiangonako makaiza ny tanindrazako makaiza zany Andriamanitra hoetiny zao tontolo zao amin'ny fitiavam-pahafinaretana ve hoetiny zao tontolo zao amin'ny fitiavam-bola fitiavana tsy fahamarinana isan-karazany ve ka tapa-kevitra hiaty ve hitadiny tsara hanamboatra ny fiainana hanamboatra ny araka ny tokony ho izy fa hoy Amosa manao hoe tsy maintsy hifarany io fa mira-piratany io de zao hifarany io fa miomana fa tsy maintsy iona amin'Andriamanitra ianao miomana fa tsy maintsy ho avy ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy ho avy ny androny Jehova de manapa-hevitra miova zavako malala engany amin'izao farany herinandro zao ianao afaka nandinika ny tenanao ka mamantatra manao hoe makaiza moa ny fiainantsika makaiza ny fiainanao mizotra makaiza ny lalana lehantsika manoloana ny fahantrana misy eto ambonin'ny tany efa vitanao ve ny safidinao hiverina amin'Andriamanitra hitodika amin'Andriamanitra angataka famelan-keloka hitady an'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo zay efa namela heritsika atao amin'ny azo fitsarinany amango ny fonao ary orenao ny feony manao efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandodoana raha misy meno feko ka mamomy varavahana de hiditra ho aminy aho tompo any anafanany fonao ary hitaonanao hibebaka sy hiverina ho aminy ho fedahana sy fifaliana ny isan'andronao hivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa mamangy anay tsy tapaky ianao misaotra fa miteny aminay mandrakariva ianao mba tsy hiaina anay araky ny fahazarana fa hiantonay amin'ny azakazaka mba tsy zao tontolo zao no mitondranay mirimorimo amin'ny fotoana mirotoroto fa tao aminao zao hiato andiny tena manoloana ny fiarahamonina hitanay isan'andro fiarahamonina potiky ny fahantrana rava ny sotoavina manjaka ny fitiavatena manjaka ny fitiavam-bola tsy ahitana fahamarinana amin'ny sehatra maro samihafa manome vahaolana ianao fiverinanao aminao Andriamanitra fibebahana fitadiavana anao fitiavana ny tsara fanorenana ny fahamarinana eo amin'ny fitsarana mihoatra noho zany fangorahana ny mangoraka fangorahana ny sahirana fangorahana reo manana ady am-panahy fijerena ny kambody fitsinjovana ny ankizy tompo saotra anao zahay fa manome vahaolana ianao meo anay kosa tompo ny herim-panahy ajoro meo anay ny herim-panahy ajoro vavolombelon'ny fitiavanao satria nandray zahay de tao mihay izara satria nanomenao nanatsotra ny tananay zahay de nandray taminao de ataovy manatsotra ny fonay kosa andeha amin'ny fahamarinana ho an'ny hafa mivavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay ho an'ny isam-pianakaviana manaraka zao mofinainy zao ampandreseo amin'ny fahantrana ampandreseo amin'ny tsy fahamarinana ataovy mitoetra aminao Andriamanitra ny isam-batan'olona dia mitoera amin'ny mandrakariva Jesosy ary avaoza ny fanoloran-tenanay mitoera amin'ny fiainanay isan'andro ianao noho ianao Jesosy amen